Rehavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy JESOA Kristy tompontsika. Amen. JESOA mpitondra fa tsy entina. JESOA mpitondra fa tsy entina. Zany indray no misongadina mofinainantsika an'io rehavako. Atao amin'ny filazantsara araka Marka toko 4 ny andininy 5:30 hatramin'ny 1:7. JESOA mpitondra fa tsy entina. Rehefa avy nampianatra teo amoron-drano JESOA dia naniry mba am-pita fa ny andro rahateo efa hariva. Dia indro nihevitra ny tenany fa nandray andraikitra ireto apôstôly ka dia indro nitondra an JESOA tamin'ilay sambokely izay nampianarana. Zao indrindra no filaza amin'ny Marka azy eto amin'ity soratra masiny ity amin'ny andininy 9:30 manao hoe ary rehefa nampodin'ny mpianany vahoaka dia nentiny mpianatra zany tamin'io sambokely io tamin'izao ihany JESOA. Ny mpianatra no mihevitra fa nitondra an JESOA hita eny am-pita tamin'ny sambokely. Mihevitra mantsy izy ireo fa izy ireo no havanana amin'ny famoriana sambokely. Talohan'ny apôstôly azy dia maro tamin'izy ireo no mpanarato, mahay rano, tompony rano araka ny filazantsika azy. Dia nieritreritra izy ireo ampiasa izay fahaiza-manaony izany mba hitondra an JESOA eny am-pita, ka tsy nampaninona amin'izy ireo mihitsy na atory na sina ondana mihitsy ny tompo JESOA mba hatory. Anao anaovanay azy, vitanay io. Rehefa nandeha nefa rehavako ny sambokely dia niarahantsika nahita fa misy toe-javatsarotra izay tsy voafehan'ny mpianatra. Hoy ny andininy 7:30 manao hoe ary nisy tafio-drivotra mahery ary nianjerazeran'ny alondrano ny sambokely ka nila ho feno rano. Eo anatrehan'ny toe-javatra izay tsy hain'ny mpianatra mihoatra noho ny fahalalany sy ny traikefa izay nananany. Efa niady ihany izy, nanao izay azony atao ihany izy. Fa tonga ny fotoana izay atsapany fa JESOA dia tsy simple passager, fa io JESOA io no mitondra azy ho eny am-pita. Tsy mpandeha tahaka ny entina rehetra fotsiny JESOA ka na matory aza tsy maninona, fa tena io ny famonjena ho azy. Zany na tonga azy ireo nidododo nakany amin'ny JESOA, na dia tsy mahay rano aza JESOA, na dia tsy zana-drano aza JESOA, fantatry ny rehetra any. Dia miara-manaiky ny mpianatra fa JESOA no vahaolana, ka natonga azy ny teny manao hoe tsy mampaninona anao va izao hafatesanay izao. Any amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio sy ny Luka dia hoy ny filazan'izy ireo manao hoe mpampianatra maty iza, vonjeo fa maty izahay. Fantatra izy ireo fa tsy ho voatelon'io onja sy rano sy zava-manahirana io JESOA, fa izy ireo amin'ny maha-olombelona azy mety ho faty ihany. Naverin'izy ireo any amin'ny JESOA ny famoriana ny sambokely. Naverin'izy ireo any amin'ny JESOA ny fitantanana ny dia, fa i JESOA ihany no kapiteny mahay indrindra. Vokany vao niteny fotsiny JESOA manao hoe mangina mitsahara dia nitsahatra ny rivotra ary tony ny andro. Niara-nanaiky ny rehetra fa lehilahy manahoana re ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Rehavako malala ao amin'ny tompo, ilay JESOA Kristy kapiteny mantsy dia
tsy mpandeha fotsiny ao anaty sambokely araka ny voalaza teo, fa izy no mibaiko sy mitantana ny dia. Izy no mpitondra ireto mpianatra ireto ho eny am-pita. Voafehin'i Jesosy ny zavaboary rehetra, voafehin'i Jesosy ny olana, ny tafio-drivotra, ny alon-drano, eny na ny fahafatesana azy. Zany no ilazana fa manana ny hery sy ny fahefana ny tompo, ary hitantsika eto fa mampanjaka ny fahefana tamin'ny mpianatra, fa tamin'ny ranomasina, tamin'ny zavaboary, ary tamin'ny sambokely koa Jesosy. Ampaherezina ary tsika ary avako malala ao amin'ny tompo. Ampaherezintsika zay mandalo mitety onja, izay am-pita te am-pita ho eny am-pita, amakivaky lalatsarotra. Misy ny onja mahery, misy ny tafio-drivotra, ary misy fotoany aza efa feno rano mihitsy ny sambokely, ho ny filazantsika azy hoe feno ny kapoaka, ka mitady hiemotra, mitady hiva ny finoana, matoky. I tompony efa miteny fa apetra ho aminy ny fanahinareo rehetra. Aoka tsy tsika no hitondra ny tompo sy hibaiko ny tompo ny amin'izay tokony ho tanterahany eo amin'ny fiainantsika. Aoka tsy isika no hanemy fahaizantsika sy ny fahalalantsika eo anatrehan'ny fibaikoan'ny tompo. Aoka omentsika anjara toerana ny tompo ampanjakany ny fahefany amintsika. Izay ampaherezako anao manokana indrindra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Raha tsy ahivina nety sambokely ty raha tsy ahivitsika ty sambokely ty amin'ny toko fahaefatra, io sambokely izay hita ranomasina io, io lay pilipitra zay nampianaran'i Jesosy nitoriany teny teo amoron-drano. Ny toko fahaefatra ny andininy voalohany dia ho ny voalazany hoe ary nampianatra teo amoron'ny ranomasina indray Jesosy, ary nisy vahoaka betsaka nanatona azy, dia niditra teo an-tsambokely izy ka nipetraka teo amin'ny ranomasina, ary ny vahoaka rehetra tena tanety amoron-dranomasina. Ity sambokely izay am-pita rano ity, ilay pilipitra izay nitoriana ny tenin'Andriamanitra, ry havako, tsy ho avelan'ny tompo fefika ny pilipitrany, tsy ho avelan'ny tompo fefika ny pilipitrany, tsy ho avelan'ny tompo ilentika na oviana ny fitoriana ny filazany tsarany. Izy mantsy ilay mampanjaka ny fahefana, izy mantsy ilay mpitondra, ilay kapiteny, fa tsy ilay entina, tsy ilay tarihana, tsy ilay baikona, fa izy no mitondra antsika any amin'izay amonjy antsika. Mampahery antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ivavaka isika rehefa. Endreny aben'ny fahasoavanao Andriamanitra lay Jesosy Kristy maneho ny hery sy ny fahefanao amin'ny rivotra sy ny ranomasina, amin'ny zavaboary sy ny zavamananaina, ary aminay zanak'olombelona, indrindra aminay mpianatra. Aseonao miariary fa tsy izay no mifidy anao, fa ianao no mifidy anay, ka naniraka anay mba handeha sy hamoa ary mba hahareta ny vokatra. Ianao Andriamanitra no kapiteny tsambo, manala anay amin'ny tafio-drivotra sy ny onja samihafa, mampitsahatra ny tafio-drivotra izay mahazo anay, ary mampanaiky ny fahefanao amin'ny voary manontolo. Fa afaka manokana izahay ho an'ireo mpitony filazany tsaranao izay mandalo onjan-dranomasina, mandalo tafio-drivotra. Ianao Jesosy angatahanay sy irinay, amangan'izy ireny amin'ny fonao be fiantra, amin'ny masonao be fitiavana. Mivavaka izay ho an'ireo kristianina maro izay mandalo ady sarotra
izay mitety onja mahery, izay misy zava-manahirana eo amin'ny fiainana, izay to mila ho fefika Andriamanitro. Ianao ampitony ny tafio-drivotra mahazo azy reny, ary aneo fa manam-pahefana raha teo ianao. Dia ataonay amin'ny fatokisanay anao zany vavaka izany, ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.